Ny andiny voalohany ataontsika somary miadana kely hianarantsika manonona ny tonony. Manisa telo ary dia mangataka antsika mpianakavy finoana hiaraka hiramiko ny andiny voalohany fotsiny. Isa roa telo. Naona mory ray tsy tono tsy ankalaza, fitahina sy fotoana mamy manandaza. Ray roa fitsapana fandresenana ny fenana, enikiny atsarana ny andro mpiainanay. Averitsika indray mandeha ihany ary hoe ny andiny voalohany. Isa roa telo. Naona mory ray tsy tono tsy ankalaza, fitahina sy fotoana mamy manandaza. Ray roa fitsapana fandresenana amin'ny fenanay, enikiny atsarana ny andro mpiainanay. Averitsika indray ary ny andiny voalohany dia somary ataontsika aingakaingana amin'izay arak'ilay tena rythme tena normal zany. Manisa telo dia miaraka ihany tsika. Ray roa telo. Naona mory ray tsy tono tsy ankalaza, fitahina sy fotoana mamy manandaza. Fitsapana fandresenana ny fenanay, enikiny atsarana amin'ny andro mpiainanay. Toizantsika amin'ny isandininy. Famasina ny tempolin'Andriamanitra, dia ianareo izany, koa mitsoroa ho fanasina ho fahazavany izao tontolo izao. Ianarantsika indray ary ny andin'ny faharoa. Manisa telo dia miaraka manonontsika le andin'ny faharoa. Ataontsika miadakadana ihany ohatran'ilay tamin'ny nanaovana ny andin'ny voalohany teo mba ahafahantsika mametraka tsara ny tononkira. Lasarintsika. Ray roa telo. Velomy anatinay ny toepo sy ny fanahy, ho mendrikanao sy asa ho anao, hitomboa ny finono feno aim-panahy, ho masina hatrany sy havako anao. Hatreo ihany ary aloha ny fanamariana kely fotsiny dia eo amin'ilay hoe ho mendrika anao sy asa ho anao. Io zany tonga dia misy mitambatra kely hoe fanonana azy dia hoe averitsika hatramin'ny voalohany dia enonareo ilay eo amin'ilay ho mendrika. Velomy anatinay ny toepo sy ny fanahy, dia mitarika kely ho mendrika anao sy asa ho anao. Averitsika raha hoe izay tapany voalohany izay hoe isa roa telo. Velomy anatinay ny toepo sy ny fanahy, ho mendrika anao sy asa ho anao. Averitsika farany ary hoe dia toizantsika amin'ilay tapany manaraka. Isa roa telo. Velomy anatinay ny toepo sy ny fanahy, ho mendrika anao sy asa ho anao. Toizantsika. Hitomboa ny finono feno aim-panahy, ho masina hatrany sy havako anao. Dia averitsika eo amin'ilay tapany faharoa eo ny fanonana azy dia toy izao hoe hitomboa ny finono feno aim-panahy. Mitambatra an'izany le hoe finona ho feno aim-panahy, tonga dia tononona hoe finono feno aim-panahy, tonga dia mitambatra iny. Dia ohatran'izay ny toy amin'ny manaraka indray hoe ho masina hatrany sy havaka ho anao. Dia eo amin'ilay sy alohan'ilay havaka no mitarika kely hoe ho masina hatrany sy havako anao. Zay zany ny anononantsika azy. Averitsika ary indray ary hoe le tapany faharoa manomboka eo amin'ilay hoe hitomboan'ny finoana. Manisa efatra dia miaraka isika. Isa roa telo efatra.
hitomboany feno aim-pana ho masina hatrany sy avako anao. Zay ny andin'ny faharoa. Averintsika hatramin'ny voalohany andin'ny faharoa dia ataontsika amin'ilay tempo tena izy amin'izay somary aingakaingana noho izay. Manisa telo dia lasitsika. Isa roa telo. Velomianatina ny toepo sy ny fanay ho mendrikanao sy asa ho anao. Hitomboany feno aim-pana ho masina hatrany sy avako anao. Hatreo ihany. Ianarantsika indray ny andin'ny fahatelo ary. Andin'ny fahatelo tononoko aloha ny fanonona azy dia aveo tsika miaraka mamerina. Isa roa telo. Ny hoavinay rehetra eo an-tananao atolotra io fiderana ho anao. Tsy anio ihany anefa ho mandrakizay ho vaninatrany tompoty anay. Averiko farany Tsy anio ihany anefa ho mandrakizay ho voninahitra ry tompoty anay. Averintsika miaraka ary ny andin'ny fahatelo manisa telo dia miaraka tsika ataontsika miadakadana kely ihany. Isa roa telo. Ny hoavinay rehetra eo an-tananao atolotra io fiderana ho anao. Tsy anio ihany anefa ho mandrakizay ho voninahitra ry tompoty anay. Dia averintsika farany ary ny andin'ny fahatelo miaraka amin'isany andininy dia ataontsika amin'ilay tempo tena izy amin'izay dia faranantsika amin'ny fianaran-kira. Mangataka mpitendry zava-maneno ary anomboka an'ilay feon-kira. Andin'ny fahatelo nataontsika. Ray roa telo. Ny hoavinay rehetra eo an-tananao atolotra io fiderana ho anao. Ray roa. Tsy anio ihany anefa ho mandrakizay ho voninahitra ry tompoty anay. Isanandininy. Famasina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany ho amitsoroa ho fanasina ho fahazavany izao tontolo izao. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra. Amen. Ry zava-malalo amin'ny tompo dia isika hiaraka hitsangana hiredona ny hira faneva ny fankalazana an'Andriamanitra ny 100 taona ny fiangonana. Hiaraka hitsangana isika. Amen.
ambony ao anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ry hava malala ao amin'ny tompo, ao amin'ny fifaliana no arabanantsika rehetra tonga soa indray eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity, amin'ity anio Alahady 7 Aogositra 2024. Alahady izay mbola anohizantsika FJKM ny fifadinana ny lohahevitra hoe miorena amin'ny asa tsara, ary Alahady ihany koa iombonantsika amin'ny akafita na ny akany fialofana entangaina sy Alahady ny synodam-paritany isam-pitandremana. Ny liturgia amin'ny endriny fahatelo no tanterahantsika anio, ary nanindra araka ny fandarana ny Alahady ny akafita ny hira ho iraintsika anio. Ny voameran'ny ampanahy no nandrindra sy mitarika ny fotoana. Ho fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra dia andao raha antsika mamaky ny Salamo 420 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Salamo 420 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Rehefa hitantsika izany dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Tsara ao Jehova fa mandeha amin'ny fahamarinako aho, ary Jehova no itikiko ka tsy mihanahana aho. Dinio ao Jehova ka fantaro, izaho toetra ny voko sy ny foko, fa ny famindraponao no eo anoloan'ny masoko. Ary mandeha amin'ny fahamarinanao aho, tsy mba miara-mipetraka amin'ny olon-dratsy aho, na manandrara amin'ny olom-petsy. Alako ny fiangonan'ny mpanao ratsy, ary tsy miara-mipetraka amin'ny ratsy fanahy aho. Manasa ny tanako no fahamarinako aho, ka hitoetra akaiky ny altara Jehova, mba hanao feo fifidarana, ka ilaza ny anaran'ny mahagaga rehetra. Amen. Iaraka ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao.
midera sy mankalaza ny anakanao zahay tompo raha mbola nomenao zao tombonandro anio izao. Saotranao zahay satria mbola nomenao hery, tanjaka, indrindra fa salamana ka tantaninao sy ny vombinao ary tonga soa eto amin'ity tranonao masiny ity. Saotranao zahay satria Andriamanitra tsara ianao ary mpanao tsara. Reharehanay ny hatsaram-ponao lehibe tompo fa fahasoavana tsy lany kitra ho anay no mbola nanomezanao anay izao maraina vaovao izao. Fotoana hiavozanay indray ao aminao. Andriamanitra masina ianao ary anao rery no masina indrindra. Tianao sy sitrakao ihany koa ny hamasina anay zanakao toa anao. Koa ankehitriny nomenao izao fotoana izao izahay iombonanay zanakao hifampahery sy hifampitrotro am-bavaka fa indrindra hanome voninahitra anao amin'izao fanompoam pivavahana anio izao. Mangataka aminao ary izahay tompo fenoy fanahinao masina izahay rehetra tafaraka miombavaka eto. Aoka izahay hifantoka feno amin'izao fanompoam pivavahana tanterahana izao. Mangataka aminao izahay tompo metezanao hitoetra betsaka aty anatinay fa tena ho zanaka mpanakatoanao izahay. Hivelona fahendrena sy ny fahitsiana avy aminao ary indrindra ahay hifankaty rehefa hivoaka amin'izao fitoerana masina izao. Koa izay fotoana rehetra ho tanterahana eto tompo dia apetraka feno ampelantananao mba ho tanteraka soa ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao tompo sy mpamonjanay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Eto amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika koa ny teny angalantsika lesona anio dia araka izay voalaza ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina toko 4:1-5 tapany B. Kolosianina toko 4:1-5 tapany B. Izay mivaky toy izao ny anaran'ny tompo araraoty ny andro azo anaovan-tsoa. Ity andinin-tsoratra masina ity raka izy dia nitaonantsika hanao soa. Ankehitriny tokoa manko ny olona dia lasa tia tena ka tsy mieritreritra afa-tsy ny ho azy ihany ary mbola vao maika arany ny anangona betsaka kokoa ho azy fa tsy mahay mizara amin'ny lafiny rehetra io fa tsy amin'ny resaka hoe harena ihany fa amin'izay ananana rehetrarehetra dia matetika ny olona tsy mahay mizara ho any namany na dia manana fahefana hanao izany ary. Anefa ny teny soratra masina mihitsy no eto no miteny amintsika hoe hanao soa. Andeha hoe ho averintsika vakiana miaraka ilay teny ao amin'ny Kolosianina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe araraoty ny andro azo anaovan-tsoa. Koa amin'izao sisy izao ary ankizy sy tanora andeha ampiaritsika amin'ny fiainantsika andavanandro izany teny soratra masina izany. Ame ohatra kely ho anareo aho raha misy ohatra ankizy namanareo mpiara-mianatra na namanareo fotsiny dia misy lesona tsy azony ohatra nefa ianareo mahay tsara n'ilay lesona dia afaka ampianareo izy azavao aminy fa mety ianareo ny fitaovana entin'ny tompo azahoany an'io lesona io na lesona ny ampianarana io na amin'ny aty am-piangonana amin'ny lesona sekoly Alahady. Mety nareo ny fitaovana dia raha nareo manazava azy an'ilay lesona dia mety ho azony ilay izy. Ohatra anankiray faharoa koa zaraiko anareo. Raha misy akanjo ohatra na boky na kilalao mbola tsara izay tsy ampiasainareo intsony na koa
anananareo maromaro, tsy voatery hoe tsy ampiasaina ntsony fa manana maromaro amin'ilay zavatra ianareo, dia afaka zarainareo amin'ny ankizy sahirana manodidina anareo izay tsy manana fahefana hividy izany, na koa azonareo taomina koa ny ray aman-dreninareo mba hanome izany amin'ireo zazakamboty izay tsy manana ray na reny na ray sy reny. Dia ohatra ihany ireo nomeko anareo ireo fa betsaka ny asa soa afaka ataontsika amin'ny lafiny rehetra, amin'ny lafim-piainana rehetra, ary raha izao mbola kely izao ianareo raha ankizy sy tanora dia efa mizatra manao izany dia na lehibe anareo dia tsy ho afaka aminareo izany, fa ho tanterahanareo mandrakariva ny teny soratra masina izay averintsika farany amin'ny anaran'ny tompo mba hitoetra tsara ty anatintsika, manao hoe araraoty ny andro azo anaovantsoa. Izao ary dia hitsangana ny fianakaviam-ben'ny sekoly Alahady sy ny ankizy sy ny tanora rehetra izay tonga manatrika eto, ka hanao ny hira fa 12:12 ao amin'ny firana fanampiny isika, ary tsy hipetraka raha tsy vita ny vavaka. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, mbola misaotranao izahay nomenao izay fotoana fohy izay na nianatra teny soratra masina fohy, dia mangataka amin'ny fanamasinao izay tompo hiasa sy toetra mandrakariva ty anatinay, ka hotsaronay mandrakariva ny teninao, ka hahay anao soa izahay amin'ny fiainanay andavanandro. Marina tokoa ry tompo fa tsy fitserana fotsiny no andrasanao aminay, fa asa ko mesa mahery fanamasinao aty anatinay tsirairay avy mba hanatanterahanay ny asa soa izay andrasanao aminay. Dia misaotra ry tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka isika. Oh
andrenesantsika ny afatry ny tompo dia hiary hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao zahay fa noho ny fitantananao dia mbola tafavory eto amin'ity tempolo masina ity zahay hieno ny sitraponao. Hovakiana ny tenin'ny soratra masina izay voalahatra ho amin'ity alahady ity, ka tafio ny fanahy masina, ny mpamaky ny teny, ny mpitondra ny hafatra, ary izahay rehetra manatrika eto, ka ny sitraponao irery ihany no hoeninay ho fampianarana sy vatsy entinay mamakivaky ny herinandro vaovao. Mitenena Tompo fa vonina hiaino anao ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anandratanay izao vavaka izao. Amen. Amaky ny teny soratra masina isika, ka andeha ho jerentsika sy homanantsika arak'izao filaharan'izao izany. Samuela 2:7, andiny voalohany ka hatramin'ny 7:10. Luka 9, andiny 7:20 ka hatramin'ny 9:30. Ary faranana izany amin'ny Hebreo 10, andiny 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Rehefa hita izany dia izao no hamaky ary ianareo kosa hanaraka izany ao amin'ny baibolinareo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary dia Davida, mbola misy sisa ihany va nitamingan'ny Saoly mba asiako soa noho ny amin'ny Jonatana. Anisy mpanompon'ny fianakavian'ny Saoly, Ziba no anarany, ary nantsoiny hankany amin'ny Davida izy, ka hoy ny mpanjaka taminy, ianao no Ziba? Ary hoy izy, izao mpanomponao no izy. Ary hoy ny mpanjaka, mbola misy sisa ihany va nitamingan'ny Saoly mba asiako soa araka ny fanaon'Andriamanitra? Dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, mbola misy zanakalahin'ny Jonatana iray ihany ao, nefa malemy tongotra izy. Ary hoy ny mpanjaka taminy, aiza nefa izy? Dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, indro izy ao an-tranon'ny Makira, zanaky Amiela ao Lo-debara. Ary Davida mpanjaka naniraka akazy tao an-tranon'ny Makira, zanaky Amiela tao Lo-debara. Ary noho ny tonga teo amin'ny Davida Mefiboseta, zanaky Jonatana, zanaky Saoly, dia niankohaka sy nitsaoka azy izy. Ary hoy Davida, Mefiboseta, dia hoy izy, ity ny mpanomponao. Ary hoy Davida taminy, aza matahotra fa asiako soa tokoa ianao noho ny amin'ny Jonatana rainao, ary ampodiko ho anao ny tany rehetra izay an'ny Saoly rainao. Ary ianao hihinana eo amin'ny latabatro mandrakariva. Dia niankohaka izy ka nanao hoe, zinona moa ao mpanomponao izay toy ny alika maty no mba jerenao? Dia niantso an'ny Ziba mpanompon'ny Saoly ny mpanjaka ka nanao taminy hoe, izay rehetra nanasan'ny Saoly sy nananan'ny Saoly sy ny mpianakaviny rehetra dia nomeko ny zanakalahin'ny tomponao. Koa ianao sy ny zanakao lahy ary ny mpanomponao no hiasan'ny tany ho azy ka hanatitra hanikoanina ho an'ny zanakalahin'ny tomponao. Fa Mefiboseta zanakalahin'ny tomponao hihinana eo amin'ny latabatro mandrakariva. Ary Ziba nanana zanakalahy 520 sy mpanompo 20. Ary hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, araka izay rehetra nandidinao mpanjaka tompo no ataon'ny mpanomponao. Fa ny an'ny Mefiboseta, hoy Davida, dia hihinana eo amin'ny latabatro toy ny nanankiray amin'ny zanakalahin'ny mpanjaka izy. Ary Mefiboseta nanana zanakalahy tanora, Mika no anarany. Ary izay rehetra nitoetra tao an-tranon'ny Ziba dia mpanompon'ny Mefiboseta avokoa. Ary Mefiboseta nonina tao Jerosalema, fa teo amin'ny latabatry ny mpanjaka no nihinanany mandrakariva ary nalemy ny tongony roa.
kanefa hoy izao aminareo miaino tiavany fahavalinareo manaova soa amin'izay mankahala anareo misaora izay manozona anareo ary mivavah ho an'izay manisy ratsy anareo raha misy mamely ny takolakao anankiray dia atolory azy koa ny anankiray ary raha misy maka ny lambanao aza lavinao na dia ny akanjonao aza imeo izay rehetra mangataka aminao ary raha misy maka ny anananao dia aza manaraka izany aminy ary alaka izay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa fa raha izay tianareo ihany ny tianareo inona moa ny soa tokony ho azonareo fa na dia ny mpanota koa aza mba tia izay tia azy ary raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa inona moa ny soa tokony ho azonareo fa na dia ny mpanota aza mba manao izany ihany ary raha mampisambotra izay antenainareo mba fa mbola hanonitra ianareo inona moa ny soa tokony ho azonareo fa na dia ny mpanota aza mba mampisambotra ny mpanota andraisany toraka izany indray fa tiava ny fahavalinareo ary manaova soa dia mampisambora ary azakivy na amin'inona na amin'inona dia lehibe ny valim-pitianareo ary ho zanaky ny avy indrindra ianareo fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo koa amin'izany ry rahalahy satria manana fahatokiana hiditra eo amin'ny fitoerana masina isika noho ny rany Jesosy amin'izay lalana natokana ho antsika dia lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny efitra lamba dia ny nofony sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra dia aoka isika hanatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio aoka azontsika mafy ny fanekena sy ny fanantenana mba tsy hozongozonany ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara aza mafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao ny sasany fa mifananara koa maika satria ianareo fa miantombotra ny andro ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen aoka isika hitsangana Ampitombona ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Amen. Mamarana ny loha hevitra fitaizam-panahy amin'ity volana aogositra ity sika ry havana dia ny hiorenana amin'ny asa tsara. Raha andeha atao jeritodika sy fehezina izay nambaran'ny perikôpa nandritra izay efatra alahady izay dia toy izao ry havana.
Ny fanaovana asa tsara dia antom-pisiana vaovao mihitsy ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary noho ny fisiany tendry mialony amin'ny hoe voaforona tao amin'ny Kristy mba hanao asa tsara no anton'izany antom-pisitsika izany. Ny fotom-pinoana votran'izany dia ny finoana mihitsy no miteraka fanaovana asa tsara izay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ao anatin'izany dia misy toe-panasy toe-po entina manompo. Ao ny kristianina tsy endrika ivelana fombafomba isehony ety ivelana no anaovana asa tsara, fa ao anaty izay tia tanteraka an'Andriamanitra sy ny sitrapony. Ny taonantsika tao anatin'ny fibebahana marina ny perikopa tamin'ny heriny anio. Eo ihany koa ny amin'ny resaka fahendrena, ka ny olona endry dia mandeha amin'ny fahitsiana mitandrina ny lelany ary miala amin'ny lainga. Anisan'ny asa marina ihany koa izany. Ary eo ihany koa ny olona manana fahatahorana an'Andriamanitra. Dia maro moa ireo karazana asa tsara baikona ho ataon'ny fiangonana, ho ataontsika mpianakavy finoana tsirairay avy. Hitantsika izany hoe fitiavana ny namana ka manolotra ho amin'ny malahelo sy ho an'Andriamanitra. Ao ny hoe manao sitrapon'Andriamanitra ny fiainana manontolo. Ao ny hoe manfony harena ety an-tany. Ao ny fitaizanantsika fiangonana indray anjara amin'ny famorim-bola ho an'ny kristianina mahantra, ary ao koa ny fanaovana fanatitra manome ny rehetra fa tsy ny ampahany ihany. Efa mamarana ny volana isika ny anio ry havana. Nanao ahoana no niainantsika izany torolalana sy fampianarana baiko ny tompo izany. Fa ny amin'ity anio ity ry havana dia mame andreo rehetra ireo satria didim-pitiavana vaovao izay mitondra ho antsika amin'ny fanatanterahana asa tsara amin'ny andavanandrom-piainantsika mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy any amin'ny lanitra mihitsy no afatra ho antsika nio. Arak'izay hita amin'ny filazantsara ka ny Lioka 9:7-20 hatramin'ny 9:3. Ataovy velatra eo mba masitsika io ry havana, fa ho raisintsika amin'ny atsipiriany ny tenin'Andriamanitra rehetra voalaza ao. Ity dia apahan'ny torotena taon'i Jesosy teo an-tendrombohitra tao amin'ny tanànan'i Galilea izany, ary nambarany ny fanahin'ny fanjakan'Andriamanitra tao anatin'izany, izay efa iainany mino ety an-tany sahady. Tsaroantsika ao anatin'ny vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy, raha mivavaka izy dia nanao hoe ho tonga ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Noho izany izay fampianarana hoentin'i Jesosy Kristy dia mifono ny fanjakan'ny lanitra avokoa ny heviny, ka ny any an-danitra tena azo iainana eto an-tany izany ny fombafomba rehetra. Ka asehon'ny Lioka manoratra mihitsy ny zava-kendreny ty filazantsara ity. Zavatra telo ny kendren'ny Lioka ao anatin'ny filazantsarany, ireto izany. Aseho ato fa Jesosy Kristy dia samy Andriamanitra no olona, izay no mampiavaka azy. Afaka miaina any an-danitra ary afaka miaina eto an-tany, nefa koa mpamonjy izy. Asehon'ny Lioka fa ampifandraisiny ao anatin'ny filazantsara rehetra ny asa marina sy ny asa soa izay notezainantsika, ary ampifandraisiny koa fa matetika dia mirona amin'ny fifehezan-tena sy filana maro i Lioka raha manoratra an'izao. Ireo dia misy heviny ao anatin'ity perikopa ity. Jesosy raha nampianatra teto dia nisintona ny sain'ny mpianatra toy izao izy, hitantsika ao amin'ny 7:20 izany manao hoe: kanefa hoy izao aminareo izay miaino, kanefa hoy izao aminareo izay miaino. Ankehitriny izany Jesosy dia misintona ny saintsika kristianina tsirairay avy ankehitriny. Kanefa hoy Jesosy ho antsika rehetra izay miaino. Ny fampiasan'i Jesosy izany dia milaza fa fiainana manokana mihitsy na misaraka amin'ny fanao samihafa efa misy eto amin'izao tontolo izao no iarahana indray amin'i Jesosy Kristy. Mitovy amin'ny hoe izay manatsofina hoeto miaino, aoka izy iaino. Ka ny fiainoana dia miaraka amin'ny fankatoavana izany. Koa miaino tsara isika ankehitriny ry havana, fa misy didim-pitiavana vaovao izay tsy vita ny lalàna tao mihitsy, fa andidian'i Jesosy antsika nio izay manana toetra
ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Baiko tokana izany, baiko tokana. Verindro anatin'izao ten'Andriamanitra izao. Eo amin'ny anjifa 7:20 ary eo amin'ny anjifa 5:30. Hoy Jesosy hoe, tiava ny fahavalonareo. Tiava ny fahavalonareo. Ahoana ny fomba natanterahana an'izany ry kristianina havana? Izany dia mifanaraka amin'ny toe-tsaina feno fahafoizan-tena, tahaka ny manao sorona ny tena mihitsy. Hitao anatin'izao ary tany sainao ny fomba nehoana an'izany fitiavana, ny fahavalo izany. Andeha ho raisitsika tsirairay avy ireo. Manomboka eo amin'ny anjifa 7:20 io ihany dia fahitantsika azy dia manaraka, misesy manaraka itsika ry havana. Voalohany hitantsika eo ny hoe manao soa amin'izay mankahala ny tena, manao soa amin'izay mankahala ny tena. Ny boky Levitikos 7:20 ny anjifa 7:20 dia mamerina antsika fa tsy tokony hankahala ny rahalahintsika isika amin'ny fo, fa azahoana heloka ny fankahalana. Fa ny fanaovana soa kosa mifanohatra amin'izay dia mananatra an'ilay olona izany. Ary Joba mpanompon'Andriamanitra marina dia milaza an'izany fankahalana izany, mitafienatra ny olona izay mpakahala olona. Ary tsy toetrantsika kristianina rahateo izany mankahala izany. Fankahalana izany dia tsy fiainana, fa aoka isika dia manao soa amin'ny mpakahala. Ny tiany Andriamanitra sao ihany koa Jesosy Kristy ao anatin'izao hoe fitiavana ny fahavalo izao dia ny amin'ny fisaorana ho an'izay manenjika atsika kristianina. Misaotra amin'izay manenjika atsika kristianina. Ny fisaorana atao dia midika fa voarainao ilay fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa raisinao zany dia ny ainanao, matoa isika mavita misaotra. Ny Mateo 5:10 dia milaza fa sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana, fa azy ny fanjakan'Andriamanitra ry havana. Enjehansika raiso fahasambarana izany, mahaiza misaotra ary noho ilay fahasambarana izay raisitsika ry havana. Manaraka an'izay, mila mivavaka ho an'izay manisy ratsy atsika isika. Vavaka ho an'izay manisy ratsy. Raha mamaly faty raha isika kristianina no mamaly faty, dia tsarovy fa very ilay fitahian'Andriamanitra izay natokana ho atsika. Ary very koa ny fifaliana izay efa mitoetra ao anatintsika noho ny asan'ny fanahy masina. Aloha ilay ratsy ataon'olona omena an'Andriamanitra amin'ilay hoe vavaka no atao anatin'izany. Izy Andriamanitra manala ny fahoriana ataon'ny hafa amintsika. Ary ny famelana ny heloko ny hafa no mametraka ny fifaliana ty anatintsika, ary mamerina le fahamelohana entin'ilay hafa hiverina ny aminy indray izany. Eto izany dia tsy misy tsony atao hoe maso solo-maso ary nify solo-nify, da tena mivavaka ho an'ireny olona ireny isika. Manarak'izay ry havana, eo amin'ny anjifa 7:20 dia miditra tranga vaovao indray isika, mampiasa ny resaka fepetra indray Jesosy raha mampiasa ny atao hoe teny hoe raha ety amin'ny fiandohan'ny fehezanteny. Hitantsika eo ny atao hoe raha misy mamelo ny takolaka ao anankiray dia atolory azy koa ny anankiray. Izany hoe mampifanohitra ny fitiavantsika amin'ny fitiavana eo amin'izao tontolo izao, ny fisiany izay teny hoe raha izay. Ka ao anatin'izany mamely anao ny olona, atolotra ao koa ny anankiray, vonina mela heloka hatrany no hevitra izany ry havana, isan'andro. Manaraka an'io hoe raha misy maka ny lambanao, aza lavinao, na dia ny akanjonao aza. Ity lampy ity ry havana dia misy heviny be mihitsy teo amin'ny jiosy. Anankiroa ny ampiasain'izy ireo. Ny lamba voalohany tenenina eto dia lamba fitafy. Tatsika reny raha mahita filma jiosika dia mirakotra lamba izy ireo. Dia io zany ny hevitra io dia karazany mihitsy hoe mifono ny vatana, ataontsika mihitsy hoe sac de couchage, ny asany sac de couchage. Dia iny tena mifono ilay olona manontolo. Dia io lamba io rehefa mindram-bola ilay olona dia omenan'ilay olona izay indramany vola, ary tsy averin'ilay mpampindram-bola mihitsy io lamba io raha tsy efa tafaveriny ilay vola ny indraminy.
Izany hoe io izany tena marika maneho ny maha izy azy. Ary ny fitenenana hoe akanjonao eto dia entina ilazana mihitsy ilay akanjo any anaty rehetra any, resaka sous-vêtement, t-shirt, ny lobaka rehetra io. Izany hoe mandrakotra anao le maha izy anao mihitsy izany no esorina amin'ny vatanao. Raha misy maka izany amintsika, ahoana ny andraisantsika an'izany? Maha izy antsika mihitsy any e. Aoka isika samy anjinga dia amaly hoe tahaka ny ahoana tokoa moa izany raha mitranga amintsika. Manaraka ry havana, ny fomba nehoana ihany koa ny fitiavana le fahavalo dia miresaka fanomezana eo amin'ny andiny 70, omeo izay rehetra mangataka aminao. Ary amafisina ary hoe na izay olona mangalatra ary dia tsy arahany ny olona iny, avelany izay nangalariny tamin'ny tena. Dia lasa sika mampametra-panontaniana tokoa. Ahoana ireto mpangataka marobe eran'ny tanàna? Isaky miodina dia mpangataka no feno eran'ny lalana. Nefa eto mibaiko dia hoe ny rehetra mihitsy tsy azo lavintsika izany. Izao no izy, araka ny fahafahanao tokony manao izay ambony indrindra faratapony omena ny tompo isika. Izay ny hevina entinao anatiny izany. Ireo rehetra ireo ry havana, le baiko tiany tompo tanterahantsika. Dia misy lasi-tsaina hitondrana ny etika ho lasa fomba fiaina kristianina nampy antsika mihitsy izany rehetra izany. Eo amin'ny andiny 1:30 eo, ny ten'Andriamanitra manao hoe ary araka izay tianareo ataony olona aminareo dia mba ataovy aminy koa. Izany izany ten'Andriamanitra mibaiko antsika mba hahafahantsika manampy an'ilay manatanteraka izany fitiavana fahavalo izany. Raha tsy tiantsika atao amin'ny tenantsika dia azo atao. Dia tafiditra eto ny foto-kevitra ny amin'ny hoe antony sy ny vokany. Antony anaovanao an'io dia mba tsy hahatonga n'ilay vokatra ratsy eo amin'ny fiainanao ry havana. Ireo ry havana dia andian-javatra tsy maintsy iseho sy hitranga. Tsy maintsy iseho sy hitranga. Hiatra amin'ny fiainantsika. Farafahakeliny iray amin'ireo. Raha mbola mitory ny filazantsara ny fiangonana, ary raha mbola mijano kristiana ny fiangonana, marihana fa Jesosy dia nampianatra ny mpianatra ny amin'izany fomba piainana izany, satria fatany fa isy mpanenjika ary isy fahavalo no izany didim-pitiavana vaovao izay tsy mbola nisy teo amin'ny fiarahamonina izany. Tsy maintsy hitranga ireo ary tsy maintsy hiseho. Ko fanontaniana mety mipetraka ao aminao ankehitriny hoe ahoana no ahavitana izany marina? Ahoana no ahavitana izany? Izao anetsy Jesosy ka tena hoe manana fahamasinana faratampony. Izao tsy mpitondra fivavahany. Kanefa izao, ahoana ny fihetsika asetritsika eo anatrehan'ny baikony tompo? Mova andavy hatrany isika. Sa anaiky amin'ny ampahany any aloha, sa tena anaiky amin'ny 100%. Dia mety hiteny isika hoe tsy vita izany. Tsy ho vita tokoa ry havana. Raha mijery amin'ny lafiny maha-olombelona irery ihany. Kanefa vitantsika kosa izay miaina ao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra, izay miasa ao anatintsika noho ny fisiany fitiavana agape hita ao amin'izao teny izao ihany. Le teny hoe tiavy io, le endrika fitiavana agape no aroson'i Jesosy Kristy ao anatin'izy io izany. Ny fitiavana agape io dia mahafeny lalàna rehetra, ary fitiavana nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Fitiavana manolotra ny ainy, fitiavana manome 100%, manaiky hatramin'ny farany. Io le fitiavan'Andriamanitra manome an' Jesosy Kristy ho fato an'ny olona, ka fitiavana tsy fihetsem-po fotsiny izy io, fa misy heviny toy izany. Manome, fitiavana manome mandrakariva. Izany ry havana no lakileo antsika miaina ny fitiavana agape io isika. Raha mbola tsy mitoetra ao anatintsika izany, dia mifoaza amin'ny toromasom-panahy, dia ataovy ho ivy eo amin'ny fiainanao Jesosy Kristy. Mbola tsy tara velively ny antsony tompo aminao, ny hanekenao azy hanapaka tanteraka ny fiainanao manompoka an'io. Matetika mantsy ry havana, misy zavatra mila tandremantsika ihany. Matetika ny olona mijanona ao anatiny atao hoe merita
mendrika izany, mendrika andray famelan-keloka, tsy mahatsiaro ny vidiny io famelan-keloka omeny tompo io izy, anefa aoka ho manan-danja amintsika io famelan-keloka io, fa io no miteraka asa mahafoy hatramin'ny aina azy. Dia ho tanterakitsika tokoa izany ianao hoe ity ny fahavalo izany. Raha tapanao kosa fa efa mitoetra tsara ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao Jesosy Kristy, dia iaino ilay fitiavana akabe amin'izao baiko izao, manome zato isan-jato isika, ankatoavy izany, fa izany no marina sahirin'ny tompo ho antsika mpino. Arak'izany rehetra izany ry havana, dia ireto roa ireto ny afatra ho antsika fiangonana, hery manosika antsika iaina ny baikony tompo io, dia ny fitiavana ny fahavalo. Voalohany, katsao ny valim-pity lehibe ho anao, ary faharoa, katsao ny mahazanak'Andriamanitra anao. Mba tendeha hoe itsika ifampahery, dia mba teneny eo amin'izay eo akaikintsika hoe izany ten'Andriamanitra, izany afatra izany. Katsao ny valim-pity lehibe ho anao, ary katsao ny mahazanak'Andriamanitra anao. Katsao ny valim-pity lehibe ho anao. Eo amin'ny 5:5 no andraisantsika ireo afatra ireo manao hoe: dia ho lehibe ny valim-pity ianareo, ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo, fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Ho lehibe ry havana ny valim-pity. Zavatra roa no raisintsika ao anatin'izany. Voalohany, tsy izay tiana ihany izany no tiavina, fa izay tsy mendrika ho tiavina ihany koa. Marihana fa tsy mitovy ny fiainan'ny mino ny mpanotany atao hoe fitiavana. Ny mino dia manahaka an'Andriamanitra ray mandrakariva, ary ny fitiavana ny olona rehetra no baiko omeny tompo eto. Ary ireo ratsy fitondra ny mino izany, ny olona tsy tiany mino, no asain'ny tompo tiavina mihitsy, ireny mpankahalatsika ireny izy ireny. Ny fahavalo mipankahala mpanozina, ary ny pahanisy ratsy. Faharoa ao anatin'izany ry havana, tsy izay manisy soa ihany no asiana soa. Tapitra hatreo izany ny fanavakavahana, tsy tokony hisy intsony izany ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa eraky ny fahazatany efatra dia atsony tompo hiditra ao anatin'izany fanjakana izany avokoa. Rehefa kristianina izy, ninona tokom-pivavahana finoana misy azy ka hoe manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, tafiditra ao anatin'ny fanjakana. Tsy misy intsony ihany koa izany ny fanavakavahana. Mila isika manisy soa amin'ny olona rehetra. Dikan'izay tsy amin'izay olona afaka hanonitra no hanaovana soa, fa mampatsiahy antsika n'ilay teny hoe: inona moa ny ataonareo? Mihoatra noho ny sasany. Mateo 5:7-7 ry havana. Asaina manao soa amin'izay tsy tokony hanaovana soa isika ry havana. Dia anio moa ry havana Alahady natokana ho an'ny akanjo fialofana tangaina. Mitaiza zazakambotsy sy zazakambotsy, ary misy zaza maditra ihany koa eny. Raha manao soa eny isika dia ireo indrindra ilay tsy afaka maly soa antsika. Dia toy izay mihitsy ny endrika hitondrana an'izany. Raha mafisina ny ohatra, dia hitantsika ao amin'ny testamenta taloha izay novakiana tamintsika ny soa nataon'i Davida tamin'ny Mefiboseta. Fantatsika loatra fa i Saoly nanenjika fahavalon'i Davida mihitsy izy. Kanefa fotoana taty aoriana dia nitady taranaka Saoly Davida tany amin'ny zafikely no hita, fampitadiavana mihitsy. Natsoina ny zafikely, tadiavina tonga, nomena fananana, ary lasa mpiray latabatra tamin'ny Davida. Santatry ny firaisana latabatra ao amin'ny tompo izay nataon'i Davida teto, satria namela heloka tamin'izay heloka nataon'ilay teny aloha, ary nitondra fafahana vaovao, fomba fiaina vaovao indray. Efa santatra sary sahady izany izay omany Jesosy Kristy antsika any amin'ny fanjakany lanitra. Soa tahaka izany no andrasana amintsika, famelana heloka, ary indrindra fitiavana fahavalo. Manome ohatra antsika tsara eto Davida ry havana, azontsika raisina izany, ary azontsika ampiarina. Manaova soa tokoa ry havana, ho valym-pity lehibe,
no azontsika satria ho Jesosy hoe katsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampo anareo izavatra rehetra. Inona ny zavatra rehetra andraindrayntsika ety amin'ny fiainantsika? Mety ory ianao ankehitriny, misy zavatra manery ianao mandrakariva, manana atim-panahy isika, reny zavatra rehetra ireny hanampo atsika. Fa katsao aloha lesoa mba handraisantsika le valim-pity izay ho manotompo atsika. Izany hoe tsy miandry any amin'ny fanjakan'ny lanitra any amin'ny fiainana mandrakizay, fa dia ny ety an-tany ka isika dia misitraka izany. Fa ny lakile ao anatin'izao afatra izao, izay manahirana antsika eo amin'ny fiainantsika, manaova soa tsy misy fepetra, fa averin'Andriamanitra amintsika ny soa rehetra izay ataontsika rehetra ireny. Ny afatra faharoa ry havana, ny fampahirezantsika teo dia manao hoe katsao ny mahazanaky n'Andriamanitra atsika rehetra. Zanaky ny afo indrindra isika. Kristianina efa manana ny finoana isika, manana an'izany ary mitondra izany anarana izany isika fiangonana rehetra. Ka ny zanaka manahaka andray ary manahaka ny fomba n'Andriamanitra. Dia eto tenenina eto amin'ny 9:7 farany eto toetra n'Andriamanitra io manao hoe ao koa mpamondra fo ianareo mba ho tahaka ny irainareo mpamindra fo. Mpamindra fo io raintsika io. Isika zanaka izany dia aoka ho mpamindra fo. Mpamindra fo isika. Ny famindrapo amin'ny testamenta vaovao tsy afaka misaraka mandrakariva amin'ny fahasoavana. Izany hoe mahavita mihoatra noho ny herin'ny tenantsika isika, ary mahavita mihoatra noho ny amin'ny lalàna. Izay ny atao hoe fahasoavana. Ka ny famelan-keloka sy ny famindrapo dia manome fisiana vaovao ao anatin'ny fahafahana izay manokatra fomba fiaina sy no avaozina makany amin'ny ho avy. Ary ao anatin'ilay fisiana vaovao io ianao dia mora ho aminao ilay mamindra fo. Tanteraketo manao hoe 7:70 isika afaka tena mamela heloka somatsara noho ilay fahasoavana miasa ao anatintsika ry havana. Tsarovy fa raha ohatra ka tsy ao anatintsika izay famindrapo izay, na ny fanatitra tanterantsika ho an'ny Tompo isan'Alahady ary dia tsy mendrika. Ary tsy ankasitrahan'i Jesosy fa izy nefa miteny hoe raha misy manana ady aminao dia ndana aloha ianao mihavana amin'iny olona iny vao manatanteraka ny fanatitra tokony atao. Ny soangatah iny eto famondrana fo eto, marina ny fitiavana amin'ny fahavalo, ny fanaovana asa soa, fa tafiditra ao anatin'izany ihany koa, izany hoe famindrapo takiany Tompo izany. Ao anatin'izany mahazanaky n'Andriamanitra tsika izany ry havana, dia mila maneho fitiavana ihany koa isika amin'ny alalan'ny asa tsara. Maneho fitiavana amin'ny alalan'ny asa tsara. Zanak'Andriamanitra ianao, mandehana ary amin'ny fanaovana asa tsara satria ilay fitiavana io dia aseho amin'ny asa tsara. Io no ivon'ny lalàna eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria isika rehetra dia namboarin'Andriamanitra anjaka eo amin'ny tontolo hiasa izany, ka tsy maintsy miasa isika kristianina. Tanterao ny asa tsara. Ary raha manantena ny hahazo ny fanjakan'Andriamanitra ny kristianina dia mila maneho ny fitiavana amin'ny alalan'ny asa tsara. Nazavaina tamintsika rehetra teo, naverina tamintsika ihany koa izay niainana izay alahady 5 izay, ireo asa tsara takian'Andriamanitra amintsika mahazanak'Andriamanitra. Tsika izany ry havana, hijoroantsika vavolombelona. Manatanteraka izany isika fiangonana amin'ny asa vavolombelona maro samihafa, amin'ny fanaovana tafika masina, misy ny iombonana. Fa ho antsika tsirairay avy mihitsy, ilay takiany Tompo anio, tiavo ny fahavalonao izy, voaboasina tamintsika izany, asa tsara daholo izany, mitaonantsika ho an'izany ny Tompo ry havana. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ho fehiny izany afatra izany. Tsy hanana fotoana ampisehoana ireo asa tsara ireo isika ny an-danitra rehefa tonga any isika kristiana, satria tsy hisy fahavalo-tiavina ny an-danitra, tsy hisy fahantrana maivana any ka hoe hanampy ny hafa isika. Ny andraikitra sy tompontsonim-pino dia ny anahaka an'i Jesosy Kristy dieny mbola ety an-tany ka anehoantsika fahalemem-panahy, anehoantsika fitiavana, anehoantsika fanetretena. Iaino ary io fanjakan'Andriamanitra io dia ankehitriny mandehana
dia tanterao izany. Dia ho lehibe ny valim-pity anareo ary miseho ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Ho an'Andriamanitra irery voninahitra ho amintsika ny fiadanana. Amen. Ry havana, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, koa ndeha isika hanondrika ny lohantsika, hifona noho ny fahotantsika. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, tambesatra ato anatinay loatra ny vesatry ny fahotanay. Renay fa manalavitra anao izahay. Tsapanay fa tsy ilay asa tsara nasainao nataonay no tanterakay. Tsy natanteraka ny sitraponao izay satria sarotra ho anay ny ity izay mankahala anay. Toalavitra anay ny mivavaka ho an'ny fahavalonay. Tsy nafoiza kely kory izahay omenareo ory, hany ka menatra izahay. Ankehitriny anefa dia indro manantona anao indray izahay. Aboraka eto anaty anao ny fahotanay. Hivavaka aminao mangina izahay tsirairay avy hitanisa ireo fahotanay sy hitalao fonana aminao. Hifonanay aminao izany rehetra izany, Tompo, ary fenoy ny herin'ny fanamanao masina izahay raha sitrakao. Ampahatsiavanay ilay fitiavana voalohany nahatonga anay hanaraka anao Jesosy mba ahafahanay mitoetra ka hanana finoana tsara orina ao aminao, ary indrindra tsy hanotanay aminao intsony. Koa aoka ny fitiavanao, Tompo, ilay fitiavana agape no amen'ny fonay. Misaotra, Tompo. Amen. Viva
Ny andriamanitrantsika ry havana dia be famindram-po sady mpamela heloko. Ko aoka isika hitsangana handray ny teny famelan-keloko avy amin'ny tompo. Fa voasoratra hoe mamindra fo sy miantra Jehovah, mahary-po sady be famindram-po, tsy mandateny mandrakariva izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araky ny fahotantsika izy na mamaly antsika araky ny helontsika, fa tahaka ny avy ny lanitra ambony tany no habeny famindram-pony amin'izay matahotra azy. Tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesoran'ny fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantrahan'ny rainy zanany no fiantrahan'i Jehovah izay matahotra azy, fa izy malala ny toetsika ka mahatsara fa vovoka isika. Noho izany ry havana, ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, fa voavela ny helokareo amin'ny anaran'ny masina. Ny ranto. Amen. Fa masina ny tempolon'Andriamanitra dia ianareo izany. Korintianina voalohany toko 7, ny tapany faharoa amin'ny andininy 17. Dia manatitra ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ravana ary manonona trano ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetra miara-miombam-bavaka amin'izao Alahady maraina izao. Alahady 7 Aogositra mbola hibanjina antsika hatrany ny loha hevitra hoe miorena amin'ny asa tsara.
Anio dia Alahady natokany foibe FJKM hitondrana ambavaka ny akany fitaizana zazakamboty eny Tangaina manerana ny sahan'ny FJKM. Ho antsika synodam-paritany Antananarivo andrefana kosa dia anio natokana ho Alahadyn'ny synodam-paritany. Manasanao ary anaraka ny rarahan'ny fiangonana. Ireto misy taratasy fanasana avy any ivelany. Avy amin'ny FJKM Itosy, ny foibe FJKM, ny synodam-paritany Antananarivo andrefana, ny FJKM Itosy, ny mpitandrina ary ny komitin'ny fanitarana dia manasa ny fiangonana amin'ny fanokanana ny trano fiangonana izay nitarina ho tsangambato ny 500 taona ny fiangonana izay ho tanterahana amin'ny asabotsy 4 septambra ho avy izao. Ny Fanompoam pivavahana dia nomboka amin'ny 7 ora sasany maraina tarihany synodam-paritany Antananarivo andrefana. Avy amin'ny FJKM Antsapany Mahazo, ny foibe FJKM, ny synodam-paritany Antananarivo andrefana. Ny FJKM Antsapany Mahazo dia manasa ny fiangonana amin'ny Fanompoam pivavahana fisaorana sy fankalazana an'Andriamanitra noho ny 570 taona ny fiangonana izay ho tanterahana ny zoma 3 septambra ho avy izao ao amin'ny FJKM Antsapany Mahazo Ambotry Manjaka. Ny Fanompoam pivavahana dia nomboka amin'ny 7 ora sasany maraina tarihan'ny synodam-paritany. Toy izao kosa ny raharaha eto an-toerana. Ny voamiaran'ny aim-panahy no mandrindra sy manatanteraka izao Fanompoam pivavahana izao. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa totoa soasoamantsara ny tafika masina tany be voay sy ambohi-piara. Efa tafaverina soamantsara eto amin'ny ivintsika tokoa ireo solotenan'ny fiangonana nanatanteraka izany, ko akasitrahana indrindra izy ireo na vita ny adidy napetraky ny fiangonana taminy. Isaorantsika ihany koa ny tompo fa totosa ho maly sabotsy ny randonnée. Hetsika iray no totosain'ny komity fankalazana an'Andriamanitra noho ny 500 taona ny fiangonana. Voromaro sika mpianakavin'ny finoana nanatanteraka izany. Ny hetsika manaraka dia ny lalao ara-panatanjahantena izay ho tanterahana eny amin'ny kianja Andohalo amin'ny asabotsy 4 septambra ho avy izao. Izany dia mbola ny tanana atsika rehetra ny amin'ny fandraisana anjara. Aoka anatona ny komity 500 taona ao amin'ny fiangonana ao an-tokotany sika isoratra anarana. Ny fotoana dia nomboka amin'ny 7 ora maraina. Narakitra anio ho an'ny fiainan'ny fiangonana. Isy ny fanoloran-jaza ao aorian'izao raharaham-piangonana izao dia ny zaza Rakotobe Andreniaiko Ivenina, teraka tamin'ny 7 Meraka 2024, zanak'Andriamatoa Rakotobe Andrenome Ndimby sy Ramatoa Andriamanantena Koloina Stefania. Isy ny fivoriana akatoko ny fandraisana ao aorian'ny Fanompoam pivavahana izay anasana ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra. Mianatra ny katekomena ny tolakandro, ny lesona voalahatra ho amin'ny anio Kristianina andry ny fianakaviana. Mitotoy ny mahazatra ireo fotoanan'ny sampana mandritra ny herinandro. Amin'ny Alahady heriny anio kosa Alahady voalohany amin'ny volana, anatanterantsika ny fivorim-ben'ny mpandray ny fanasan'ny tompo, ko antenaina ho tonga maro sika mpandray ny fanasan'ny tompo anatrika izany fivorim-be izany. Toy izao kosa ny toetry ny vola tamin'ny herinandro. Ny fitambaran'ny rakitra sy ny voady dia amin'ny totaly 919 800, ny adidy 860 000, voka debe 2024 voaray tamin'ny Alahady teo 60 000. Izany rehetra izany dia mitambatra ho 1 919 800 ariary. Fiantsoana fanambadiana. Ramatoa Velo Arseny Verimanitra, Ramatoa Soambelinoro Joe mianadahavy, Andriamatoa Kotinirainy Zaky Mivady mianadahavy, Ramatoa Vaoarso Louise, Andriamatoa Parson Ratsimba Andriamananjara, Ramatoa Andrianary Velo Andriamilandy Rasoanta mianadahavy. Dia faly mampandreny fiangonana ny fanambadian'ny zafiny, ny zanany Randrenandrasana Mamsoa Derana Valona Kristian sy Ratsimba Andriamilandy Liantsoa. Ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo dia kasaina ho tanterahana ny sabotsy 12 septambra ho avy izao amin'ny 12 ora eto amin'ny FJKM AMPARIBE FAMONJENA. Izao no fiantsoana faharoa. Filazana manjo ho an'ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana FJKM AMPARIBE FAMONJENA. Amin'ny fo feno fankasitrahana an'Andriamanitra no ampandrenesanay anareo fa ny ava-malalanay Rasoa Raona Noronirina Francine Janine Germaine dia noraisin'ny tompo ody any aminy
tamin'ny talata 4 Aogositra lasa teo rehefa nyvahiny 20 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Razakaboana Andrenary mianadahavy sy ny zanaka manjafiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia nentina niala tao amin'ny tranony, tao andrefa nambojana tao aorian'ny Fanompoam pivavahana tao ihany ny zoma lasa teo ary napetraka teny amin'ny fahasandrazany teny Anosy Arivo. Toy izao kosa ireo taratasy avy amin'ny sampana sy ny rafitra eto amin'ny fiangonana. Avy amin'ny STK zokiny, apatsiahivina ny mpikambana fa ny Alahady mbokatry ny sampana dia amin'ny Alahady 5 septambra ho avy izao. Aoka samy hanao ny fanamiana amin'io fotoana io. Ny fivorim-be faharoa kosa dia ho tanterahana ny sabotsy 12 septambra amin'ny 10 ora maraina eto amin'ny fiangonana. Fanasana ny mpitandrina Razafy ary Malala Natalie Christine izay zanaky ny fiangonana dia manasa antsika amin'ny fanohanana pahibe maso ny lahatsoratra famaranana ahazahoana ny maîtrise en théologie izay nampitondraina ny loha hevitra hoe vehivavy mpitandrina sakana sa fampandrosoana ny FJKM. Izany dia ho tanterahana ara-pitso alatsinainy 3 Aogositra amin'ny 2 ora tolakandro ao amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga ary farany riavana avy amin'ny K160. Ny fanatanterahana ny vaksiny Covid-19 ho andian'ny faharoa deuxième dose dia ho tanterahana amin'ny Alahady 5 septambra ho avy izao tolakandro manomboka amin'ny 2 ora sasany eto amin'ny fiangonana. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Finaritra trano isika mpianakavy finoana miorina amin'ny asa tsara. Ankasitrahana ny mpanompo izay nitondra antsika ny tsara ho fantatra rehetra ny amin'ny raharahany fiangonana. Matokoa ny finoana tsy misy asa sa mandray izany isika ary manatanteraka izay tandrivintsika avy. Manaraka izany ry havana dia mamelay ianareo hitondra ny tatitra fohy omaly ny amin'ny hetsika randonnée izay notanterahany fiangonana. Nisy tokoa ny voninahitr'Andriamanitra izay niseho ary eroan'ny fiangonana ny fiombonana toy ireny. Nahatratra 70 isika mpiangona no nanatotosa izany. Mariana fa hatramin'ny olon-dehibe, tena lehibe, hatramin'ny zaza kely ry havana, zaza mambehivavy, dia tena niaraka nizotrana natanteraka izany fotoana izany ary tena nafinaritra tokoa niaraka tamin'ny lalao rehetra. Ny tenenana izany amintsika dia ny taomanantsika sy ny anentanana antsika amin'ny hetsika manaraka indray dia ny asabotsy ho avy izao ny amin'ireo lalao ara-panatanjahantena izay tanterahana ny amin'ny kianjan'ny Andohalo manomboka amin'ny 7 ora maraina. Dia inona ry havana fa maro isika no hitonga sady azo fifaliana isika ao anatin'ny firalahiana no tanteraka tokoa izany hoe fiombonana masina ao amin'ny tompo izany. Manaraka izany ry havana dia misy ny fanoloran-jaza izay tanterahantsika ankehitriny. Ampitiavana no andraisantsika ny namantsika izay manolotra ny zanany voateraka ho an'ny tompo. Koa aoka ataontsika ny hira fahatelo ny andinin'ny voalohany. Ao anatin'izany dia hitsangana hitondra ny zanany hoe tia anoloana ireo ray aman-dreny. Fifaliana ho antsika ry havana ny mandray ity zaza ity eto an-tranon'Andriamanitra dia rakotobe andrianay Kevin fa nirino ny ray aman-dreniny izany te hisaotra an'Andriamanitra tompony fahavelomana sy te handray fampaherezana eto anatrehantsika fiangonana mba hatomombana ny fitaizan'ny zaza ho ataon'ireto ray aman-dreny ireto dia rakotobe andrianome Jimby sy andriamanantena Kolona Stefana. Toy izao no teny fiarabana sy anorenana izao fahalohan-jaza tanterahana to anatrehan'ny tompo izao. Fa hoy ny teny avy amin'ny soratra masina.
fa ianao no nampivoakay avy tao akibo, nakinina taminao hatrany am-boka aho, hatrany akibondreniko dia Andriamanitra ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny Tompo, koa hatolotro ho an'i Jehovah koa izy eny amin'ny andro rehetra iainany, dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Dia isika hivavaka. Ray o, misaotra anao izay no ny fanoloran'ny ray aman-dreny ity zaza ity eto anatrehanao, ary mankasitraka indrindra anao no ny famindraponao tsy miova amin'ny taranaka mifanjimby araka ny fanekenao. Fa volombelona izany ity fianakaviana ity, ka miara-miompy mpifaliana eto anatrehan'ny fiangonana manontolo amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no nampiditra ity zaza ity hanampisa ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Koa meteza ray eo, hita ny ray aman-dreny sy ny mpikarakara, ahazony hery ahatotosany ny asa fikolokoloana sy fanabeazana ity zaza ity. Ampanjakao atokantranony ity fianakaviana ity, ny teny sy fihetsika omba-pitiavana mba hatsapan'ity zaza ity ny fitiavanao Andriamanitra miseho eo amin'ny fiainany andavanandro. Toa ny fanamazoto ny ray aman-dreny mba azahoany manolotra ity zaza ity ho amin'ny sakramenta batisa amin'ny fotoana mahamety izany. Ity zaza ity koa ane Tompo, ho tsinjovinao na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka, arakinina eo ampelantananao ny andro manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra. Dia avozy isan'andro koa ny herin'ny fiangonana mba ahazoany fiangonana mampita amin'ny zanaka maparany ny fitiavanao amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra. Anaran'i Jesosy Kristy zanakao Tompo, no anaovanay izany vavaka izany. Amen. No ny fahatanterahan'ny fanolorana ity zaza ity dia miarahaba anareo ray aman-dreny izahay. Andriamanitra ny hita ny fitaizana izay atao, arahaba no men'Andriamanitra ny fara ianareo. Ento ity zaza ity ary ka tezao tario mba hitompo saina, hitompo tena sady handrozy fity amin'Andriamanitra sy ny olona ihany koa. Ary aoka ianareo ray aman-dreny hiomana amin'ny fanolorana azy ho amin'ny sakramentan'ny batisa. Amen. Tanterahantsika ry havana ny hira 820 sy 700 ny anjinin'ny 9. Amonjy ny toerany ireto ray aman-dreny ireto miaraka amin'ny zaza. Afaka maneho ny Fanompoam pivavahana isika ao aoriana izay. Ry havana, manoloana ny asa izay ampiandraketan'Andriamanitra ny fiangonana, andeha isika navao ny fanoratenantsika amin'ny marika hita maso ka hanatanteraka ny rakitra hialohavan'ny famakiana ireo voady izay nataon'ireo mpianakavy ny finoana avantsika. Tsarovo ry havana, aoka ny olona rehetra sy amanao izay ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra.
fa hoy ny mpanao salamo hoe midira eo amin'ny vavadiny amin'ny saorana ary eo akanjany amin'ny fiterana. Misaora azy mankalazany anarany fa tsara Jehova mandrakizay ny famindram-pona ary miandro amin'ny taranaka fara-mandimby ny fahamatiny. Dia miaravatsika ary ny maran'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiangonana ary mitsotsika hiaraka iombona amin'ireo avatsika manefa ny voadiny sy manao raim-pisaorana. Iomanantsika ny hira 700 ka ny andinin'ny voalohany. 700 ny andinin'ny voalohany. Ireny mpianakaviana iray misaotra amin'ny tompo noho ny valim-bavaka sy ny fitahiany rehetra. Mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana mba hitahian'ny tompo ny ankonany rehetra ary koa mba nomezany azy fiadanam-po sy fifaliam-po mandrakariva. Manotra raim-pisaorana omenany RFF ary mangataka ny hira 700 ny andinin'ny voalohany izay ho tanterantsika izao. Ho tanterantsika izao revina ny hira 730 ary ny andinin'ny voalohany. Ratsy Jehova no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Ratsy Jehova no miambina ny tanàna dia miaro tory foana ny mpiambina. Salamo 720 ary ny andinin'ny voalohany. Fianakaviana kely iray nahavita ny tranony mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ary ny hira 730 ny andinin'ny voalohany izay ho tanterantsika izao ary manotra raim-pisaorana omenany sampana sy Alahady. Teo Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha isika hiaraka hitsangana hanolotra izao rakitra izao ka ho ataontsika hira vavaka ny hira voasoratra eny amin'ny fafana ny hira FJKM faraika amby efapolo sy efajato andinin'ny voalohany sy fahatelo. Rasu
referitsika hanao ny anjara elo. Ivavaka isika riavana. Voninahitra ny amin'ny avy indrindra ho anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, telo kanefa tokana ihany. Fa no famindraponao dia afaka manatanteraka izao vavaka fangatahana izao izay olonao. Ankalazainay mandrakizay tokoa ny anaranao mahery, no sady hanefanay isan'andro ny voadinay, satria fantatray fa mamaly vavaka, ary mihoatra noho izay angatahinay ianao. Tompo, ndreto ny fiangonana ary, miompo amampanamy ireo mpianakavy ny finoana izay mangatabavaka eo anatrianao, misaotra ny amin'ny fahafahany izy ireo nanatanteraka rakim-pisaorana anehoana ny fitahianao teo amin'ny fiainana. Tanao ny rem-pianakaviana izay mangataka indrindra ny tantananao ny fiainan'ny tokantranony, ananany fiadanam-po sy fitahianao isan'andro. Raha azy toka sitrakao izany, ary nonay mihitsy fa sitrakao Andriamanitra, dia meteza ianao ilay tompo ny fiadanana no anjaka sy toetra eo amin'ny fiainany
eo amin'ny ankohonany manontolo. Ka izay rehetra iriny ane dia ho arotsakao ao anatin'ny fitahinao izay manana ambiamby. Tanao ihany koa ny fianakaviana iray izay nahavita trano nenana, fahasoavana lehibe sy fitahiana ihany koa izany Tompo, koa misaotra sy mideranao izay no nitahinao azy ireo ka nanominanao azy tamin'ny asan-tanany sy ny fisasarany. Ahoreno ary Tompo mba haharitra ao anatin'ny finoana sy ny faharetana. Ianao no andray sy anapaka eo amin'ny trano ary miara lalana amin'izy ireo mandrakariva. Tompo, mivavaka izahay ho an'ny FJKM, manomboka hatrany ampitarika isan'ambaratonga rehetra hatratỳ amin'ny vahoaka, ireo ondry tandremana. Amboaro izahay samy ahay hibanjina anao Jesosy Kristy ka hiavao mandrakariva ary avereno hatrany amin'ny fitiavana voalohany. Amboary mba haneho ny tenanao Kristy ety an-tany ka amin'ny asa sy amin'ny teny atao sy amin'ny fomba fiaina dia mba haneho ny tenanao mihitsy izahay, tsy hanala baraka ny anaranao fa mbola noho ny fitoriana filazantsara ary jereo ireo rafitra mijoro ikeliaina tanteraka ijoro fahazavana sy fanasina ka mba ny fitahinao ny fiangonana tsirairay avy, ireo vondrom-bavaka, ireo tompim-pifoazana melipatra manerana ny nosy ary anio ihany koa dia mitondram-bavaka izahay ny akany fialofany nitangainy. Taio Tompo, mba tena hitaiza ireo zazaka mboty ireo ianao amindra fo amin'izy ireo tonga azy ireo mitombo fahalalananao ary ho zaza feno fahendrena. Anio ihany koa no atokana hitondranam-bavaka ny sinôdam-paritany 10 izay misy anay. Petraka aminao ireo mpiasa rehetra izay manana andraikitra ao anatiny izany. Taio ny fiainany sy ny fiainam-piankohonany. Jereo ihany koa ny fiangonana rehetra izay miao amin'ny sinôdam-paritany mba ho modely ary ho filamatra ary taio mba ho handroso tanteraka ny hetsika rehetra ao anatin'izao sinôdam-paritany izao, indrindra ao anatin'ny fankalazananao Andriamanitra noho ny 520 taona ny siny'ity sinôdam-paritany ity. Mitahi ianao ireo tompon'andraikitra rehetra. Mitalao aminao izahay Tompo, aokareo ho sitrakao noho ny herinao mahagaga ny hitahy ity fiangonana amparibe famonjena ity, mba hampiraiso hatrany izahay, atanjao, arovy ary ampitombo ny finoanay. Koa ampio Andriamanitra ireo mpanomponao rehetra mahatoky izay efa napetraka ao hitondra sy hitarika amin'ny vahoakanao amin'ny lalina kokoa hatrany amin'ny fampona sy ny fanomezam-boninahitra anao, ka eo ireo sampanasa mijoro, ampio amin'ny fitaizam-panahy atao, andray andraikitra hatrany eto anivon'ny fiangonana sy amin'ny fiarahamonina ary arandroso ny rehetra, andravitra ho avy tsaratsara kokoa hatrany ho an'ny fiangonana sy ny asany. Ka ny sampana sy ny asa komity velona rehetra Tompo dia aoka tena araka izay ilainao azy Tompo no mba hahafany mampandroso ny fiangonana. Tompo, mivavaka izahay jereo ny ankonana masina rehetra miombina eto. Taio ny fiainana andavanandro, eo ny asa fivelomana, eo ny fianarana, ao anatin'ny fanomanana fidiram-pianatra tokoa ankehitriny, mbola tsy mitsahatra izay mitondram-bavaka izany, mitahinao sy atateraka ny fanomanana rehetra mba tsy hisy izay ao anatin'ny fahasairanana fa ianao ny ampitao amin'izay fitaovana rehetra ilain'ny mpianatra. Tompo, ao ireo andraikitra sy asa mandraray ihany koa ny amin'ny fitaizana ny taranaka, misy ny eto toerana ary misy ny any ivelany. Resy lahatra izahay fa ny herinao irery ihany no mahatanteraka sy mahavirary ny fiainanay, koa akinina aminao ary izany rehetra izany mba eo ambany fitahinao sy ny fombanao Andriamanitra, alavirary ary tonga ny fifalianay ho tanteraka ao aminao Andriamanitra. Dia misy ihany koa ireo havanay izay lasa namonjy fialan-tsasatra kehitriny. Taio mandrakariva izy ireny ary arovy amin'izay mety fakapanahy ratsy loza mahazo, fataovy mahita fifaliana tena izy ao aminao. Tompo, mivavaka izahay mangataka aminao, hitsapy sy hanasitrana ireo afa-malalanay ao anatin'ny aretina, mangataka aminao hiantra ny asym-pahoriana ka nome fiononana sy faherezana ary amerina ny fanantenana amin'ireny sakaizanay ireny ianao. Mangataka aminao hanampy izay mila vonjy, ao ny mandalo ady, ao ny reraka ara-panahy, ao ny manantena ny
sy ny andro fitahiana izay heveriny ahasoa ny fiainany, ao ireo tonga kamboty ary lasa mpitondra tena, tsy njovy araka ny haben'ny fahasoavanao ireo rehetra ireo. Tompo, mbola mivavaka izay ho an'ny firenena malagasy. Miasa eto amin'ity nosina ity hanafaka ny fahalovany, na amin'ny vahoaka izany na amin'ny mpitondra. Levony ny fitiavan-tena, ary aoka hikatsaka izay tena mpandroso ny firenena ireo mpitondra rehetra napetraka ao. Tompo, mivavaka ihany koa izahay, mametraka ity herinandro vaovao ity izay diavinay eo am-pelatananao, arovy amin'ny fakapanahy izay mety asolafaka anay. Koa ianao Jehova no irinay andeha alohanay ka ho ataonay amin'izay atao sikinasa, dia androraoany ianao raha atoandro, ary ho andro afinay amin'ny alina. Dia ndreko izahay miaraka amin'izay faniriana tia-ponay tsy miloaka vitanao zany Andriamanitro, dia raiso ihany koa ao anatin'izao vavaka mangina tononay ao anatrianao izao. Izany no vavaka sandratray ho anao Andriamanitra, izay mendrika andray ny haja ambony indrindra, ary mbola akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe: Rainay izay an-danitra, mamasinga lehilahinao, mitonga ny fanjakanao, atao amin'ny sitraponao, ety akamy tahaka ny Andriamanitra, eo any misy sahaza ao anay, ao amin'ny anakekay, tahaka ny lamelana izay ndeha taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, manafanay ny ratsy, manao fanjakana sy mety, ary voalaitra mandrakizay. Amen. Amarana ny fotoana isika ry havana ankehitriny, aoka itsika fiangonana hitsangana natanteraka ny hira voalahatra manaraka. Anarany Tompo. Aoka isika ifamadinika mandroso ny fitiavana sy ny asa tsara, famonjam-po sy fahamarinana ho an'izay manao asa tsara. Amen. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano atolotra anareo rehetra amin'ny anarany Tompo. Mitay anao mitompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao mitompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao mitompo
ka manome anao fiadanana. Amen. Mipetraka manao vavaka mangina isika. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mbola misy ny fivoriany akatoko fandraisana tanterahantsika ao aorianan'izao Fanompoam pivavahana izao.